Eny ary toko klasy toko vavy anterina hatrany ny fiarabanantsika rehetra mbola miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'ny raika ambin'ny folo ora latsaka fahatelo zao Andriamatoa Alain Andriamseza izay vahintsika ho amin'ny ity alina ity anao réaction avy hatrany iresaka avy hatrany makasika ny débat izay nataon'ireo candidat ho filoham-pirenena na raha tsika tamin'ny fahitalavitra national teo no fandarana l'invité du jour ihany koa iresantsika ihany koa raha mafana eto amin'ny firenena miarabanao tompoko ary misaotranao nanaiky nasain'ny fandarana na dia alindalina sy mivantana azy tsika nefa ny raharam-pirenena moa Andriamatoa Alain Andriamseza dia tsy mifidy fotoana sy ora ho an'ny firenena sy ny tanindrazantsika. Miarabanao na Madagasikara amin'izao androaly zao tsika marala moa niaraka nijery teo ihany zany nahita eo ana mifandehan'le adihevitra miaraba koa ny technicien ary miaraba indrindrindrindra ny vahoaka malagasy izay manaraka ny zao fandarana zao amin'izao aly zao sy tsy mahita moa zany fa matora ohatra mbola miverina rapitso maraina verina rapitso hariva ny fandarana afaka manaraka daholy ahoana anao fomba hitondrantsika n'izy ty namana Madagasikara satria mangatsika mafana ihany le adihevitra rehefa tena diny satria zanana tena hoe tena adihevitra tena hipotro daholy ny tsy mahita ny tsirairay hitan'ny vahoaka malagasy zany hoe ahoana marina ny tena fandehany tantara sy olona tatana ny firenena no ny resaka teo somary diso fanantenana kely amin'izay kanefa kosa akoatr'izay misy zavatra be dehibe sy azo tonona amin'ireny adihevitra reny azahoantsika manazavazava le bozaka rehetra sy teo amin'le raharaha ny zavatra maizimaizina rehetra dia hitako fa tena nilainy ny fandarana iny nazahoantsika mijery an'izany ary mefitra fa ny vahoaka izay nijery tena tsapan'izany daholy. Raha sitraka ataontsika anankiroa ngamba no atao hoe famakafakana n'ilay adihevitra aloha ny voalohany eo amin'ny endrika na hoe ilay forme zany ary ny faharoa dia ny votoatiny na ny fond zany izay anisan'ny tena hoe iandrasana ny vahoaka malagasy moa anatin'ny lista fa tsy maintsy resantsika ny endrika satria lojika raha ho diso fanantenana ianao satria ao zany ny forme izay nitondran'ny CNI sy ny TVM azy izay ahafahantsika mihitsy mitondra fanohikevitra androany amin'ny ankapobeny aloha ohatrohatrin'iny le endrika ohatrohatrin'iny ny tantanana ny mpanao gazety anazy mahafapo anao ve aloha satsy raha ny CNI nanao azy tonga dia kianoko avy hatrany mialatsiny amin'ny ao amin'ny CNI ava kianoko avy hatrany raha ohatra ireny fandeha fividianana ohatra ny anahirana ihany meko ohatra fotsiny ianao matetika amin'ny lafiny mpanao gazety satria ny tena koa nanao gazety taloha manala izy olona manokatra ny adihevitra tsy tokony hamarana ny adihevitra efa fitanilana sady ve zany dikan'izany tena mitongilana zany amiko mahagaga le mpanao gazety efa nanokatra ny anankiray tokony natao atsapaka tamin'le faharosy fahatelo ny famaranana tena nanao azy zay ny tokony ho izy raha tena nandeha tsara le fitantanana zay zany ny hitako hoe misy anankiray akofaroany zany ohatrany somary fepezina ihany le candidat amin'ny resaka tao nefa raharam-pirenena le izy ary filoham-pirenena ny mifidy misy zavatra tsapako teo zao resaka tribunaly somary ohatrany sotosotomina hoe aza miresaka fiainan'olona kongamy fiainan'olona ny resahana tsy probleman'ny tribunal mitsara amin'ny fiainan'olona samy hafa be zany lasa ohatra ianao atao akory fa hita zavatra hita maso kosa ananana proof zany any tsy fanalabarakana rehefa zavatra mariny zavatra hita amin'ny ankapobeny moa zany nitenenako an'izany eo amin'ny adihevitra dia le ray eo amin'ny fametrahana an'le thème zany dia samy laza fotsiny ohatran'izao ohatran'izao tsy dia nisy loatra ny fanakalozan-kevitra nefa misy candidat efa nitondra teo ary misy candidat vaovao ary misy candidat tsy olom-boafidy ary misy candidat zay mbola tsy olom-boafidy mihitsy mbola tsy anandraikitra fa andraikitra amin'ny mampiasa mpanjakany azy no resany tokony hita teo ny zavatra mitraikefa an'ireo tsirairay avy mifandona teo raha mijery ny ataontsika hoe débat amin'ireo le tany mandroso satria matetika moa reny ny ataontsika hoe fakalanataka indrindra zany amina endrika sotr'izay sy ny fisina adihevitra eo amin'ny mpifaninana zany marina eo ny loha hevitra sy ny sala amin'izany ihany koa tiako teneny hoe mbola lavitravitry ny kitay ihany ny afo zany raha ho an'ny Madagasikara aloha raha ny fomba ny tamin'ny alalan'ny TVM nikarakara an'le sy le fomba ny canalisena le ataoko amin'ny teny frantsay canalisena hitondrana an'le adihevitra zay noresahana tamin'le candidat fa diny tanteraka hoe filoham-pirenena ngeny eo ilazany hoe zao ny fomba hitondrako ny firenena marina fa ao ny vahoaka milazany vahoaka ny mifidy an'izay fitondran'izay raha mifanaraka amin'ny azy raha meny candidat ray izy indray mitaraina amin'le candidat anankiroa nefa izy koa candidat
tsy zay ny dedavina fa ny hevitrao ny ilaina hoe ahoana ny hevitrao am'le raha mafana amin'ny firenena amin'ny olon'ny firenena hitanao aizany lalako-mbana de iny ny tsapahan'ny tsarain'ny vahoakanao hoe mandeha makany am'le eritreretinay ve zany izay ny fidianany anao. Zay ny makasika nendrika fa ny ao anatiny votoatiny ndray zany tonga de tsoroko hoe manao ahoana le capacité zany lay niveau an'le débat ihany koa raha mety ho fahitanao satria hoe candidat filoham-pirenena no niasika an'izay somary zay nanakana kely an'le teny ipuiran'le personnalité zany na le tena toetra an'le candidat kanefa nazany naty zany a tsy azo atao hoe mahamenatra kosa aloha le fandarana sy ny fihetsiky ny candidat rehetra amin'ny ankapobeny fa zay ny aloha mizakatsika de hitako hoe misy zavatra hoaisina ihany a ary nitsoro le candidat amin'ny hevitra tenitenenina fa raha za manokana aloha zao ny tena hitako tamin'iny a mialatsiny am'laza am'zany fa tsapako za manokana afaka ny aiaiko am'le resaka hoe misy costamie misy mivady tsy miteny ny sasany volomboasary sina citron za zany zao de tena matsapa mihitsy kosa tamin'ny iny fandarana iny hoe le Andriamatoa sy teny de olona tena maleo tena ary tena nilaza ny hevony mazava mihitsy mikasika ny raha-pirenena raha mikasika ny fitondrana zay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina sakanana mihitsy ary izy moa zany teo amin'ny hoe aza miteny an'izao na aza miteny an'izao zay tsy hitako loatra zay anakana anazy kanefa iveriko fa tsy maintsy manao an'izany koa izy a no le fanendriky indrehana maro be deaibe izay nitranga any anatin'ny serahanina rehetrarehetra any misy ty izy any anatin'ny télévision ny radio ny Facebook rehetra any hatramin'ny vady aman-janany ary moa zao vao hitako tamin'ny atoanto de mampalahelo mihitsy fa de misy de tena mamirafira amin'ny tany mihitsy ataoko angamba fa reny zavatra nitranga teo zay de tokony mba hatsapan'ny ka malagasy rehetra hoe tena manana fahaleovan-tena ny rangahy ty ary vonina marina. Somary mafimafy ny teo aminy sy ny candidat Rajoelina aloha raha ny fahitana azy teo fa misy ihany koa hoe misy fantaniana voavaly misy fantaniana tsy voavaly sa zay mihitsy ny règle du jeu anaty nahadevitra salamina moa tsy voatery amaly fa misy zava-dehibe ihany anankiroa zay hitako hoe tokony voalohany de voalohany hoe aizany fera natao aizany vola aizany vola zay zany ny zavatra teny hitako hoe zavabe ary faharoa zay tsy hitako mihitsy zay tsy amalina azy hoe ianao ve nahazo convocation marina amin'ny affaire ny any Angleterre zay ny directeur de cabinet ianao no voatonina am'le izy somary namalikely izy mihitsy hoe tsisy hidirako mihitsy amin'ny affaire ny directeur de cabinet ako mialatsiny am'le mpanao gazety tao a fa ny adin'le mpanao gazety hoe raha-pirenena nge io e satria mihinana ny gasy io alainy io e tena kakabe hoe de navela tamin'izao a iny any directeur de cabinet ny volany malagasy no atao risoriso ny mihinana malagasy ny arem-pirenena no atao risoriso ka hoana no tsoresahana zay angamba aloha no hitondrako any zay de zavatra anankiray kanefa de misakanana ny candidat diteny sy teny am'le izy a zay de fa tokony atsapahan'le vahoaka hoe tena vonina le rangahy faro teo amin'ny raharaha zay tonga de ho tononiko hoe raharaha ny mpivady zay any Ramatoa ministre ny communication sy ny vadiny tsy zay ny olany fa le fametrahana zava-dehibe zay ny tenen'ny candidat sy teny teo hoe ny zavatra ny lazainy hoe ho ameko fahalalahana averina ny indépendance de la justice ataoko amin'ny teny frantsay mihitsy zay fahaleovan-tena ny fitsarana fa tsy hoe ny mpitsara fotsiny fahaleovan-tena ny fitsarana de naka ohatra izy hoe affaire efa hita tamin'ny roa taona maninona zao vao avoakanao ary zao vao alefa ny amponja le rangahy fa tamin'izy vadin'le ministre tsy nataony ininona fa rehefa tonga izy tsy vadiny ministre amin'iny a de andro efa maheriny amin'ny 9 no andeha nisikirina tany an-trano zay tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna zapahilalàna miteny an'izany efa niotrany tamin'ny 9 nisikirina teny an-trano nentina tany amin'ny fitsarana zay ny tiany lazainy io ary de tonga de natoboka aponja zay o le izy fa maninona tsy natao zany tamin'ny roa taona satria tsy manana fahaleovan-tena le fitsarana zay ny tokony zavatra nitranga teo fa tonga moa de nisakatsakanana le izy hoe aza miresaka fiainan'olona tsy le fiainan'olona ny zava-dehibe fa le fomba nanaovan'le fitsarana ny procédure am'le tantara zay ny tiany Andriamatoa sy teny candidat numéro 13 teo ho tenenina zany tsy hoe manazava zany kanefa de voasakany tsy nalaka nefa zany fa hitan'ny olona aloha mivoaka regny ny zavatra tena mamay de nivoaka ny vavany Andriamatoa sy teny ka inona ndray le dedavina
tokony iova raha-pitsy ny eritreritry ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izany inona mihoatra reny indray ny tokony tetavina zay zany fanontaniana apetrako ka za manokana ny jereny iny de tena tapa-kevitra hoe zay fidanindramatoa sy teny ny fanontaniako nefa ny hoe raha ohatra ka hoe hiatrika fifidianantsika iny ny adevitra ampy ahafahan'ny Madagasikara sy ny malagasy manapa-kevitra ve ny mety hoe intervention ny candidat tsirairay avy zany tao anatin'le izy raha ny mety ho fahitana ho de tena ampy amin'ny ankapobeny marina ny teninao na Madagasikara ray mialatsiny afa eo amin'le mpanao gazety nge na ny anaran'le Andriamatoa Cedrison numéro 11 renge intelo izy teo nange tsy navoteny azy ianao ve manao gazety andefa tsy efa ataonao ngeda be io na ianarana tsy anjery zany eo amin'le fikarakarana azy hitako hoe mbola somary fotsafotsa le mpanao gazety koa za koa tsy de malala azy firy aloha ny tena marina tsy hoe hidokanareo akory hita ihany zany hoe hitako ny tsy ampiletsaka efa eo anatrehany zavatra ngita be ohatry reny ary eo le fatahorana mety iseho amin'le hoe reto aniny ho filoham-pirenena fa zay ny asan'ny mpanao gazety tsy maintsy atrehanao zay zany no mahatonga an'izay le mihoatra ohatra teneninao hoe tsy teraka le zaza ny endasam-bahoaka na izany zany nefa ny afaka ampy sady ny tsarana ny seniny amin'ny mety ho fahaleovatenany ao anatin'ny fikarakarana fifidianana ve raha le débat fotsiny mety mampanahy ihany zay ho any teneniko teo hoe ny olona nanokatra ve no sainao mamarana filoham-pirenena teo aloha de fa mametsa-panontaniana amin'ny seni hoe ahoana reny ohatr'izany ve ny atsapaka kitsoloza ohatr'izany ve ny tsarana ny fifidianana tsoloza aniny de mapetra ary teo de nisy fitenenana zay everina mivoaka zay tokony sakanan'ny mpanao gazety ny filazan'ny candidat zay nanao amin'ny herinandro de apetrako ny herinaratra amin'ny herinandro ahoana moa zany no apetraka le firmotsika androany tsika androany zao 13 amin'ny herinandro zany 13 et 7 20 raha may manisa tsara dikan'izany amin'le 20 zany de ho apetraka le herinaratra fa kongamo miverina filoham-pirenena amin'le 20 ny filoham-pirenena teo aloha tsy indria mandeha izy ny teny an'izay fa indroiny telo zany hoe raha inonao amin'izay zany de fa vita amin'ny fifidianana fifalana izy ka eo mihitsy no mahatonga antsika miadevitra androany satria marina fa nyrosona ihany le adevitra fa hetsekilany ihany koa mbola mandeha ny resaky ny collectif de candidat ary no fandarana ihany koa moa izy ireo tamina fahitalavitra tsy miankina ihany koa ny amin'ny hoe tena mikoty tsy misy zany anio fifidianana atao amin'ny le 16 novembre io ny candidatsiteny moa ny teny teo de hoe tsy maintsy miditra zay ahafanay manakana n'Andriamatoa andrajoelona anatila izy tapahako anao Gasikara ozy hoe raha toka tsy voasakana e fifidianana raha toka tsy misy mifiakarana ambony latabatra alohan'ny alakamisy de fa efa voniny rosany amin'ny fifidianana ny zavatra dininy teo fa mieritseritra hoe mbola mety aby satria ianao ao anaty adevitra de niteny hoe afara misy osoka kosa eo na alatra izaho candidat sy teny de tsy anaiky mihitsy fa hijoratra amin'ny farany ary manao voady amin'ny vahoaka malagasy fa tsy anaiky iny embenana ary hijoro hatramin'ny farany hiaro ny zoany tsirairay avy andanantsika makany amin'ny fampandrosoana raha mijery an'le situation nefa ny Alain Andry amin'ny 16 miroso makany amin'ny 16 novembre avetsika samy mety hisy ihany ny atao hoe andatabatra boribory raha ny fanohikevitra ny hoetiny candidat rajoelona teo aloha kategorika tanteraka ao anatin'izay firisana andatabatra boribory zay zavatra roa ny tranga zay tsapako amin'ireny zavatra efa noteneny ny candidat numéro 3 reny voalohany de hoy za manentana malagasy hoe andana mifidy ry vahoaka malagasy zay ny mavaly azy andana mifidy ampiasao ny vatinao tsara ao zay tokony hitsaranao aza mifidy ny olona zay hiarany tsy ara-dalàna sy hiarany lalàna hiarany article faharoa ambefapolo zay ihany no azoko teneniny andana mifidy matoa miteny an'izany de fa mieritseritra fa tokony ataony mandeha mifidy mbarapitsany sisy zay ataoko fa tsisy resaka ambony latabatra zany tsony io raha fitrangany zao zavatra zao zay mahatonga miteny an'izany ary efa herinandro any efa niteny an'izany raha ny eo ntsika mirahalahy tamin'ny farany teo tamin'ny lahady be de be mpijery manana zavan'izay hoe io ny lalana manaraka de ny mandeha mifidy ary manasaziny zay tokony hosazina zany hoe faute sanction zany no tokony ataony vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao aza milavolefina amin'izany ka io efa vita ka io efa farany zay angalatra ny zareo tsy fantatra mety sao natao fananina ange zany na Madagasikara ahoana ny andemena ny lohany reto malagasy
gasy reto alefasony tsofa tsika angalatra be mihitsy fa tonga de vita alefasony tsofa zao nefa zao nitsanga rehefa tsy tonga amin'ny fita igny ianao tsy mila mangalatra ny olona fa 100% mpifidy azy no tonga hoe ka angalatra n'inona tikan'izany aza manaonao foana ho PDP zao mandefa an'izany hoe boycottenay inona ny vokatra ny boycottenao ny communauté internationale de anaiky ny fifidianana io satria efa ao ny sarin'le candidat folo ianao manao sy tsy manao fampelezan-kevitra zany tsy problema ny olona zany fa ianao va mijoboka hoa efa ao ny sarinao tsy maintsy isana anipika ny sarin'ireo tsaray avy amin'ny fifidianana io ary mety azo 1% sasany 2% sasany tsy fantatro mety isy azo ambonimboniny izany aingeny zany nge manontsirana aingeny manao ahoana nefa no mety ahafahana misoroka an'ilay ataontsika hoe alabato zany ao anatin'ilay satria naandroany atsinge nahita andreny karapifidianana olona anankiray anakaratra anankiroa anankitelo amina fokotanin'ny fanakaiky aza indraindray zany rehetrarehetra zany inona zany no mety ho danger raha ohatra ka hiatrika an'io fifidianana am'le siège itsika tena misy danger fa miditra deuxième mi-temps tsika vita amin'ny première mi-temps igny tamin'ny tolona nataon'ny candidat folo izay 8 eo nefa rapitso amin'ny fifidiana satria ny tenako manokana de manao hoe raha ohatra nge ka manontolona ny candidat anankifolo ka ny bureau de vote rehetrarehetra hitana osoka daholo ka hitany candidat folo zany ka voasakany miaraka amin'ny vahoaka ny fifidianana lalàna ny démocratie zany tsisy anaiky fifidianana mandeko tontolo zany mbola tolona zany mbola tolona koa no mandeha mifidy ary manara-maso ny vaton'ny tena jerevana hoe zava-dehibe aloha zany mandeha mifidy aloha zay aloha zany zava-dehibe aloha mba anakanana zay le alabato zay ary manarak'izay zay afatsa tiako teneny tokony izy firaisan-kina mbahoaka tokony mivadika tolom-bahoaka io raha io fa tsy an'ny candidat tsony satria manomboka amin'ny fito ambin'ny folony volana novembre izy efa tsy candidat tsony raha ny fijeriko any tsisy deuxième tour zany io raha io fipetraka io dikan'izany tokony hoe fivadika tolom-bahoaka ka izy firaisan-kina am-bahoaka mandeha makany amin'ny hoe fananganana komity izay hanangona nosoka rehetra sy ny zavatra tsy ara-dalàna rehetra mandritra ny fifidianana io ka azahoana mametraka an'izany any amin'ireo toerana izay tokony hametrahana an'izany rehetra eto amin'ny firenena any velany ho an'ny fiangonana zany no tokony atao zao tokony rapitso de rapotsy de mitsangana zany komity zany komity mpanangana ny osoka sy ny tsy ara-dalàna ino alefa miasa ary zay ny ilaina an'le candidat folo andefa délégué satria soany zany ary avery koa amin'ny tenin'ny ACC zay tsy de tena ara-dalàna raha ny tena marina rehefa ny ACC moa miteny azy ka atao ahoana zay manao hoe zay candidat tsy mandray anjara de tsy mahazo mitory ka zareo nge fa mandray anjara matoa any anatin'ny lista ho any sariny ohatra ny afafa nge zay ny ACC zany raha misy manatsipika zao ny anarany Ratsetson de ahoana hoe tia ny ana de ahoana dikan'izany mandray anjara izy dikan'izany afaka mitory izy fa lasa ohatran'ny sadasada le resaka ny ACC ohatrany fampitahorana fotsiny fijeriko azy tsisy manaraka lalàna mihitsy efa ao ny sariny fonga izy terenao ka te-atory izy fa mihevitra n'olany fa tsy mila manao fampelezan-kevitra kina problemanao am'izany ina ny idirany ACC am'izany ny zavatra tsy arotsinitsinyavana fa nandrimatoa Alain Andry Amtsieza dia ny hoe maloto le fifidianana feno osoka le fifidianana androany tsy maintsy miroso isika inona ny zavatra ambaranao amin'ireo vahoaka ireo zany ny amin'ny antony tsy maintsy andehanana hifidy androany le tena argument anao mihitsiny zany satria ny fandehanana mifidy de ohatra ny ilazan'ny olona foana hoe mankato micautionné an'le fifidianana ndao aza vao amin'le vahoaka malagasy mihitsiny ny amin'ny tokony mijoroany zany ao anatin'le izy farapatonga ny rapitso any efa misy nihetsiky fotsy zay mampiseho fa marobe ny vahoaka tsy mankasitraka ny fifidianany raha izay atreo zany aloha de fa hitanao zay ny mandeha amin'ny fifidianana mbola tsy hainao zay osoka sy zavatra mitrango ao zay ilaina ho hitan'ny vahoaka ilaina constatena ozy mivazaha karaha tsy mandray anjara ianao tsy afaka miconstaté ohatr'izay koa neka le candidat folo rehefa tsy afaka miconstaté anao de tsy afaka mitory ary rehefa tsy mandray anjara mihitsy ianao lano azy fotsiny ohatra ny manao propagande amin'le candidat manahirana anao
satria mazava-be ho any teniko teo zato isan-dason'ny olona mifidy amin'ny vato manan-kery any no azo ekeny eto Madagasikara. Zay le hoe suffrage exprimé dikan'izay, zay vato mifidy olona ihany no azo ekena. Ka raha ny mpifidy an'le kandidara ihany tonga ao a dia zato isan-dato mpifidy azy dia hifidy azy fa ny anao tsy koty. Ka inona ny tombontsoanao amin'izany amin'izao? Zany arakaka le zavatra mitsangana enao naovana lezy amin'izao tsika miteny izao tsy hisy tombontsoa mihitsy ho an'ny kandida folo manao an'izay. Tsy hisy tombontsoa mihitsy ho an'ny vahoaka malagasy mitonga amin'izany hoe aza mifidinareo olona any Dilambato any dia misy manao mieritseritra be izy tsika nge tsy any États-Unis na any Français. Ary tsisy pourcentage na isa mivato ka hoe raha latsaky ny folo mifidy dia fanana ny fifidianana ny lalàna malagasy. Alao za mahay lalàna miteny an'izany amin'ny vahoaka malagasy tsy hisy an'izany ao vahoaka. Tsy hisy an'izany ao raha betsaka amin'ny fotsiny ny vato manan-kery dia mijanona ny fifidianany. Tsy hisy an'izany ao ary tsy misy koa hoe raha ohatra ka tsy mihoatra an'izao ny candidat dia tsy misy ny fifidianany. Tsy hisy an'izany ny lalànantsika. Ary manahoanandainy ny hoe position ny communauté internationale satria misy resaka voizina ihany koa hoe vao tsy mandray anjara zay vao be dia be ny olona tsy mandeha mifidy eo a dia tsy ankatoavy ny fikambana iraisam-pirenena. Tsy mbola ny fantatro reko aloha hatramin'izao dia ny hoe efa mandefa olona anara-maso izy. Tsara izy manara-maso. Fa aza mieritreritra ianao mpanara-maso dia hoe vitsy ny mpifidy firme mpifidy tamin'ny 2018 na Madagasikara efapolo mahery kely angamba izy teo. Mahery kely ny atao hoe faingitelo tany fandraisana anjara. Fandraisana anjara fa tsy mbola ny suffrage exprimé akory zay fa mety mbola miala ny 5 isan-jato vato maty sy vato fotsy. Zany hoe 5 amby 3 isan-jato ao zany nandray anjara nalany an'iny ka isy latsaky n'izany mbola mizara aloha firy zay mahazo an'le vato ambony indrindra no zany mety hoe légal fa tsy légitime zany raiky amby 10 isan-jato dia io zao mitondra mandritry ny 5 taona zay zay olo izay izay mazava-dehibe amin'le tokony ifidianana izay io azavaiko izay olana io sany tsy misy an'izany ny lalànantsika ary tsy misy milaza hoe rehefa firy isan-jato izy ny tsy eken'ny communauté internationale. Kanefa raha ny zavatra mitranga efa any ho any sarinao ny sary any amin'io nge vahoaka malagasy ho antsika mianao antsika sy ny androany sy ny rapitso dia olona 13 no fidiana amin'ny 16 novembre so diso hevitra nareo satria zay le bulletin efa mivoaka efa zay ny bulletin efa voatotra ary tsy azo hoe alany iny hoe na hiteny ary ny candidat androany hoe izay analany candidature anay zay mbola tsy miteneny mihitsy hatramin'izao. Ny candidat Andry Robile aloha toa ohatran'ny efa nanao fanambarana ihany hoe miantso ny mpanaradiana mba tsy hifidy izy ny afaka miteny an'izay fa tsy manakana ny olona raha misy mifidy azy ao tsy kotiana. Azonao ny tiako tenenina tsy manakana ny olona zay mifidy azy ao tsy fidy azy na ray na roa na telo na ny andro fotsiny izy. Mety azo heverina koa ve hoe mba ahafahan'ny candidat sasany mba hanamarina le fifidianana dia fananiny mihitsy ny kosena neny candidat hafa ohatra mba hisy vato roa sy telo ohatra. Tsy maintsy hitrangy zany. Tsy maintsy hitrangy zany. Ka inona zany ary ny tokony ataon'ny vahoaka androany tsy manana fa tsy telo andro tsika ozy ianao efa alina tsika amin'ny resaka io zany hoe ny rapitso isa mifampelezan-kevitra silence électoral raha fakapitso miditra fifidianana lakamisy. Inona tokony ataon'le vahoaka zany androany raha misy vahoaka anakanay nefa tsy mankasitraka ny Andry Rajoelina ihany koa tamin'ny bilan any sy ny tantanana Madagasikara. Inona tokony ataony androany? Sady efa milasy mbola manana bala ny vahoaka malagasy diso be zany ho any olona milaza any ivelany aty tsy malala an'izay ambony tany eto Madagasikara milaza hoe stop aza manao aza mandatsa bato nareo tsy maintsy misy andatsa bato zay lo ny voalohany. Mbola ao ny sarinao dia ozy mbola manana bala Gasikara ny vahoaka malagasy bala tsy azo ivalozana dia ny ao anaty trano fisainana zay tsisy afaka miteny azy azahoany mametraka ny vato mandeha makany amin'ny olona izay tsy voasazy ny artikla 270 aza manaiky tsika hoetim-bahiny
zay iny io zava-misy hoe na vahiny avany amin'ny akafiana avany amin'ny akavanana mialatsiny a tia tsy resaka antsony hoe ny article 42 fotsiny hoe zao mahatonga azy zao mahatonga azy amin'ny tenanao zany candidat fa rehefa vahiny ianao dia mametrakolana raha filoham-pirenena zany no atao hoe na Madagasikara tsy mety zany misy conflit d'intérêt zany tsy azahoana toko zany hoe tena za eo ambony terrain ve anao dia manana maillot anankiroa dia mandeha mi-baolina dia deuxième mi-temps dia alanao le maillot ray dia tsy mety zany resaka politika fotsiny zao ba tsy resaka lalàna tsony akory ary fa resaka politika fotsiny raha vahiny tsy tokony ho filoham-pirenena malagasy raha ohatra ka sady manana filoham-pirenena vahiny izy no manana filoham-pirenena malagasy zany no tokony amboarina amin'ny lalam-panorenana vaovao zay dia fa hitanao le olana hoe ao zany no tokony anaovana ny azahoana man'izay olana zay dia ny fandany amin'ny malagasy rehetra mifidy satria mety hisy ny miracle raha izay fizamoa no manapo fa ny fanjakana teo alohany io azo fito isan-dato tsisy nanapohany zany ange ary le fanjakana teo alohany ve tsy nieritreritry ny angalatra zany ao daholy zay no mahatonga anao androany miantso an'le atao hoe vote sanction mandeana mividy vote sanction le vote sanction ataovy mamay rehefa tonga ao anao dia eritrereto ny vidy menaka rehefa tonga ao anao dia eritrereto ny lalana RN2 zay tsy potika tanteraka rehefa tonga ao anao dia eritrereto ny ina moa ty izy ty ny pipeline mbola tsy vita teny eny Andriamatoa sy teny ohatra fotsiny zany mba be da be fianarana tsy mandeha amin'izay loha ny hôpitaly manahirana ny tribonaly zay voalaza teo eritrereto daholo zany dia alatsao ho an'izay olona hitanao fa tokony omena vato isazinan'le olona zay mahatonga an'izany rehetrarehetra zany zay no atao hoe vote sanction mila misaina amin'ny malagasy manao zany andana manana makakara-pifidianana aza manaiky raha tsy amena kara-pifidianana agatelo ny anareo a raha mitsangana zany komité anangana ny osika zany atero any vahoaka malagasy rehetra manana didy anatitra ny osika sy ny tsy ara-dalàna mandeha makany amin'izany komity zany raha vonona ny candidat foloka anao an'izany tsisy manakana an'izany mihitsy manao antsoavo mihitsy eto amin'ny candidat atsangano tsy mampijanona ny ady zany amin'ny fafito amby folony novambra ndray dia mitony ady satria manana balitsika entina miady manana balitsika entina miady zay a no mahatonga milaza hoe mila mandeha mifidy ny vahoaka malagasy sady efa niteny avy hatrany raha reny ady hevitra anao teo reny za hifidy any candidat sy teny tsy manana lana ma tsy maintsy mifidy any candidat sy teny fa meno an'le resaka oety dia ohatry ny miantso ankolaka an'le pomba ny collectif de candidat ianao hifidy any citeny zany a ao anatin'lay resaka oetinao lay antony afahanao mandresy lahatra an'ireo le pomba ny collectif reo mihitsiny satria nen'ireo zany dia hoe non à l'élection 16 novembre raha enonao ny tenin'ny candidat sy teny teo dia mbola nametraka izy zany ka mbola miaraka amin'le fotsy reo hoe ny akanjoko angeka fotsy ny entiko manao propagande zay ny lazainy teo hoe ary raha misy fiakarana ambony latabatra le mbola vonina fa rehefa tsy fity zay tsy voasakana amin'ny fifidianana andahotsika iroso fa zay alehany ao alehany zany hoe le candidat sy teny zany solotena an'le collectif de candidat ao anatin'le combat zay ny tokony anaovana azy raha za mantsy nanana fahefana na ny mesosokevitra tamin'ny Andriamatoa Ravalomanana sy ireo sasany tamin'ny fotoana mbola nananana fotoana nanaovana an'izany zavatra zany dia zao ny zavatra ny lazaiko na Madagasikara mandiany ianareo vity zay ny ady efa hitan'ny olona nareo fa nareo le olona vonina marina hiaro ny malagasy andana milatsaka vidiana tohizo ny fampelezan-kevitra ny antony dia zao raika amby folo izy Gasikara kotio kely hoe mahazo 5% izy rehetrarehetra manome 55%. Ay, inona ny atahorako hiady amin'izany eo ange le fitaka be anazy ao reto hoe mahazo 55%, 5% Ravalomanana hoe dia 5% vato zay eo vao hitako aiza amin'izay ny alatrela amin'ity fizay raika amby folo lahy tesenazy vato voalohany tohanany rehetrarehetra amin'ny deuxième tour tsy maintsy nisy deuxième tour io raha nilatsaka izy raika amby folo lahy eo any mieritreritra amin'izay zay mpanao politika tsy maintsy machiavelika ao izy ny olona hoe sao dia mba aretsy any ary ny nanelitsao hoe angalatra farany zay zokony zay ataony mamaina reo fa vita ao anaty ary teo ordinateur daholo ny alarehetra mba ahafahany mandeha premier tour dia vita sao dia ireo ary ny nanelitsao ka namitsoboka ny reto candidat reto amin'ny lalany io
tsy nisy ny fotoana nieritseretana ntsony le candidat niembotra kely ny teny ahoana moa zany ny zavatra hitranga fa raha nyresaka tamin'ny alaindremisy izy ampilamina dia nataoko hoe andana mifidy fa tsisy maratsy any zany mihitsy ary afaka miteny fonina hoe tsy ekeny fividianana amin'ny 17 amin'ny 18 satria tsy ara-talàna ka aloha verena kely katsikajinao teo raha ohatra hoe manana 5% avy eo fotsiny ianao 5% io nefa tsy maintsy misy ohatra kely misy latsaka kely tsy maintsy zany hoe lalana tokana afana mandrava le premier tour de visite eritreretina le candidat mpanjakana ve zany zay mihitsy ary azahoana ary zay nge vahaolana amin'ny firenena ny vahaolana amin'ny firenena amin'izao nge raha dinihina amin'ny le olona mitonina zany ny tiako tenenina tsy le zava-mitranga dia mifanalana ny fanjakana misy amin'izao fotoana zao le hoe ka ahoana ny azahoana manala azy efa nandeha teny amin'ny arabe ianao ary efa azoko ny bala manaraka any amin'ny fividianana teny amin'ny arabe ianao tsy mavitako manina moa ny any amin'ny fividianana tsy maintsy mavita na tsy mavita fa adoko io fa rehefa feo anao mahazo ny fitaovana rehetra ny osika n'inona zay hitanao raha tena izy zany dia miditra indray ianao ny amin'ny ady dia zay mita maninona nefa ny tokony ho alana le fitondrana amin'izao fotoana zao andre matoa ala indre amin'izay zavabe za moa defa zany efa tamin'ny voalany io fitondrana io dia efa nanao fanoerany fa fotoana zao satria anisy ny resaka tamiko anana fahefana zany le vahoaka afaka 3 andro e anaisotra an'izany fanjakana resahanao zany mihitsy dia andao ary mety efa maninona ny tokony esorony reo tsy maininina reo zéro aza voany hevitra ohatra zay zéro reo hoe lalana potika ny zavatra rehetrarehetra nampanantenana tsy vita ny politika akapobeny tsy mandeha amin'izay loany ny démocratie vita tanteraka zany démocratie vita tanteraka eritreretinareo zao za zao mbo manontany mba olona firy ny teny tao amin'ny TVM CRNM nefa tsika zao manao fampelezan-kevitra zany ve dia tsy mahagaga satria mba tsy matompontsony an'le démocratie misy eto amin'ny firenena nareo candidat milatsakary ka ny fandaniana candidat vaovao ny azahoana manala ny candidat taloha na inona teneny hoe nety zao ianao ny fiainako manokana sy ny fiainany tsirairay avy no hitsarana hoe mety ve sa tsy mety aza ny fiainan'ireo manana 4 amin'ny joalajoala ny jerenareo ary ny tena magaga sy mampime dia le olona tena fadiranovana no entin' zareo tikan'izany le sarabambe bahoaka amin'ny saina miasa mamokatra no tokony manasazy andehanantsika makany amin'ny fanjakana vaovao amin'ny lakamisy ianao ny afaka manao an'izay dia misy olona milaza aza manao an'izany ianao fa anao midongy amin'inona tsisy tombontsoa ho azonao raha nahita tombontsoa ray agasikara hoe raha ohatra ka tsy mifidy daholo tsika dia zao nitranga itsika zany le mpitolona satria misy olona be deaibe hifidy eo zay tsy mpitolona azonao ny tiako tenenina dia eo mametraka inona ny tombontsoa azontsika fa na 15% ary ny toan'io fividianan'io hoe ken'ny communauté internationale na foana io aza manofy ary lany izy zay kozako hoe ahoana ny amelanareo a ny 100% makasitraka candidat ray a no anisan'ny vato eto Madagasikara Antananarivo indrindra zay toerana fipetrahan'ny fanoherana foana fisiny fisainana reto daholo tsika menakavy areto daholo ny olona tena matakatra ny politika satria manaraka isanandro anandro dia tokony hitsotra mihitsy amin'izany zavatra any tokony hitsangana tokony handroso andeha makany amin'ny fifidianana tena mifoko manontolo mihitsy tenenako an'izany amin'ny saina tsy miangatra na Madagasikara satria zava-dehibe loatra zao raha hevitrintsika zao andre matoa ala andre amseza inona ny danger miandry le firenena nefa raha ohatra ka tafaveriny hoe le candidat Andry Rajoelina izy nefa niteny azy tsy fantako zay hitranga rehefa tonga eo raha somary lefaka izy ka izy fisokafana ny gouvernement ataony tsy zany fa raha niteny tao dia mazava be tsy mila crise ny firenena tsy azonao nge nytikan'izany ao anatin'ny démocratie eka ny faneho-kevitra zay manohatra sy ny fandehanana manao fietsehana amin'ny fanoherana dia voalaza ao anatin'ny lalam-panorenany ary ekeny zao tontolo zao e zany hoe crise foana zany mety hotratra ny dictature koa zany tsika zay mihitsy mazava be na mipoziny miteny azy ary dia tena tsapako mihitsy amin'izany tsy haiko rehefa vita le izy mety zao izy miteny an'izany fa rehefa vita izy mety hanokatra tsy haiko fa raha ny zavatra nolazainy teo dia mazava tsy mila crise ary tsy maintsy mandeha ny fifidianana zavatra ho zay nge ny tena zava-dehibe nalehany teo hoe ny ambon'izay dia inona moa bilan nge tsy milaza nao taony rapitsy hoe zay ny tsy vita rapitapiko zay zany le zava-misy ka zay mahatonga miteny an'izany hoe misy fotoana io anovan'ny malagasy ny tantara misy fotoana io amin'ny lalana démocratique zay ameny communauté internationale dia manao le fasoara zavatra ho nitranga
tsangana daholo ny foka malagasy de mifidy raha manao osika lahy de avy zay amin'ny angaty sy ny aviny zay nge ataony hoe mofenjana ny foka malagasy fa matoroka ty hoe aza misy mifidy de lany izy a lany amin'ny ara-dalàna izy zay ny eritreretiny satria va nekeny ny asseseny nationalité na certificat de nationalité izy tany amin'ny tribunaly de aminy zany ara-dalàna de matoa ala ndremseza alefako daholo mihitsy zavatra ty satria velepera mantsy le malagasy zao de ty fandarany ty zany a tena afana mamaly an'izay le ia rehetrarehetra zay misy mpanao politika zany vo ihany ko hoe rehefa ataotsika ambony be ny atao hoe toa d'abstention zany na mitany tsy fahatongavana mety hoe tonga hatrany amina 60% any a 2018 zay de maty ho azy io zay mihitsy io ary nefa zany zao le kata amin'ny 2018 a nandeha ihany nefa ihany io izy io ahoana zany ny anazavana ho amin'ity le karazana taux d'abstention ny abstention misy daony any amin'ny firenena rehetra eo amin'ny 700 mifidy satria fa leo an'le rafitra misy ny akabeazan'ny vahoaka eraky zao tontolo zao le rafitra démocratique zay ny zava-misy efa tsy mahatraity any communauté internationale ntsony a zany olona tsy tonga mifidy zany am'izao satria ny tsy mifidy de tsy voararany lalàna aloha am'izao fa raha mahitsika manao lalam-panorenana manaraka de anao lalàntsika hoe tsy maintsy obligatoire aiza verangaty zay no ataoko an'izany io obligatoire ataolo zao rehetrarehetra zao fa mifidy tsy obligatoire nefa napaka ny fiainanao satria nahoana satria mbola nisy fitondrana mpanjakana nahita tsirony tamin'izany ny gasikara sarany ary tsy mifidy ny olona lany azy amin'ny olona ampiasainy di zay ny tenenana mivoaka malagasy zao mitsangana mandrosoa anala ny aizina misy amin'izao fotoana zao sazio ny tsy manara-dalàna fa eo ny tsy fatatao zay hitranga tsy fatatao zay hitranga tsy fatatao zay hitranga hoa zay aloha mandeha ataona moa rehefa tsy mety am'izay mity tandraytsika mita manaraka fa io aloha zany nisy io voalohany alalantsika zany zay ny lalana voalohany zao alternative hafa tsony tsisy mbola manana tramorapitso ny candidat androany iny izy nanao e lasa tany tany katsaka iny any atao any tany katsaka sapitolona hina anao andaniko faladi tongotra any tany katsaky tsisy mihitsy diso stratégie tanteraka zany ve le mety manana izy mety miresaka amin'ny communauté izy de rehefa mifampitatany eo nareo de ovanay io impiry motsika voavitaky ny communauté impiry motsika voavitaky ny communauté io lalam-panorenana io ngefa faran'izay nikianina raha tadidinao tamin'ny 2010 fa io ihany nasainy nanaovana ny fifidianana ary mbola io ihany miatratra am'izao za tsy matoky an'izany communauté internationale zany izy koa manana ny intérêt manana tombotsoany manokana am'izao zava-mitranga eraky zao tontolo zao tsy maintsy tsika miaro ny tombontsoantsika zay vampifanatrehana amin'ny zavatra de tavony zareo a io mahitany hoe zao ny atao eny ary ho avy ary zany le fividianana 16 novembre ary de ohatry ny ahoana ary zany satria manana an'izay triky efa miatrika fividianana zay zany andrimatoa ala andriamseza sady mpitolona mety misy vahoaka ary meno anao eto de resa ladra lao ary fa andeha hifidy a ohatrohatry ny ahoana ny tokony ataoko ahoana ny afahako miaro ny vadiko inona ny tokony ataoko androany a andrimatoa ala andriamseza de manao a hoe sosikevitra tokony isy fa komity mitsangana avy etrany komity mbahoaka am'izay mazoto rehetra ao a ambona nosika sy miara-dalàna misy tsy maintsy misy borao rainge anankiray a de rehefa avy misy ratsa mandraika mandeha eraky Madagasikara mandeha isaky ny bureau de vote zay ny acte zay ny ataotsika action démocratique zay ary zay ny ilana mifidy mahazahoanao mahita an'izay zavatra zay hoe ny vadiko nisy nanodikotana zay ny azona mandresy an'io zavatra io zay ny azo atao zay ary tokony manentana ny candidat mihitsy hoe raha ny candidat raha ohatra ka mbola mieritreritra de mandefa délégué any amin'ny toerana rehetra miaraka amin'ny candidat citeny zay fa tsy maintsy manao zay ny tsy maintsy izy de afaka mifanampy afaka fanoana azahoana zay mety retsaretsaka zavatra mibilaka rehetrarehetra azahoana mitondra azy amin'ny andro manaraka azahoantsika manaraka amin'ny firenena ny matoa ala andriamseza enao ve afaka manome ohatra androany hoe inavy a no mety hoentrika na hoe alabato na fraude électorale zany tsy fantatro anatin'le zao tsika de efa mare resaka hoe misy fokotany fictif ahony any zany misy fokotany foronina zay tsy misy olona famoronana olona de mety misy anarana olona zany any alaina miaraka amin'ny karapanondra amin'izao fotoana zao any anaty borao any na tsy fantatro tsika zao nahita tao mananjary
ireto misy lista tsy haiko napampianatra reny sa inona efa misy isiny misy fitomboka oaoaoa mety alefany am'le fokotany tsy misy zany de reny no ohatrany hoe nanao siny tao amin'ny fokotany tsy misy tao dia zany mila karohany zany mila tadavina zany zao de fahalatry zany ny faharoa ny fisina carte électorale zay carte électorale n'olona fantôme ao anatin'ny fanisam-bahoaka nataon'ny seny mety misy anaindre miseza telo ray mahazo ny anankiray ary ambopo ny anankiray any amin'ny 67 hectare zany mety hitsanga daholo zany ary mety isy olona manana carte électorale telo izy rery any de tsy maintsy angonina daholo zany de tena zavatra mitombona sy tena azo tsapaitanana no etitsika miady avy eo zay azo atao ihany koa nefa miaro an'izay le vatanao zay satria misy aia mantsiny amin'ny hoe bulletin précoce eo ihany koa hoe ny ao anatin'ny PV mety miova tsy mitovy aneny tableau ohatrohatry ny ahoana zany tokony ataon'le vahoaka ka ianao manatrika ianao manisa ianao mijery ianao anaraka ve de mbola voany zany any zay ny ilana le vahoaka ifarimbony zay ny ilana le firaisakiny azahoana miaro an'izany ary rehefa tsy manaraka zay loany koa zaba tena ataontsika hoe efa tafahoatra ny rehefa tafahoatra ny zavatra atao da alao akorotana ny baopifitianana tsy maintsy trano zany amin'ny laka misy io tsy maintsy misy olona anohitra ao tsy anaiky hoe ahoany ty raha mifidy daholo ny vahoaka rehetra fa raha tsisy mifidy eo fa manina moa izy ny angalatra ho ay zato isan-datso ny olona mifidy azy mandeha mifidy ka nina izy ny angalatra tsy misy an'izany zay fa ianao le manana vato tsy azo atao tsy azo valozana io tsy azo vidiana tsy azo patona ireo no mampatahotra matetika any amin'ny firenena rehetra io ireo le vote conscient io io vote conscient io zany ny tena atahorany le mpitondram-panjakana zay mieritreritra anao fanodikotonana nanefy-bahoaka zay iny arovany iny ka sady manetanao mamerina ako hoe zava-dehibe loatra fa roa andro any amin'ny fifitianantsika mitsangana mandrosoa mandehana mifidy ry vahoaka malagasy mandehana mifidy ry vahoaka n'Antananarivo sazy io zay tsy nanara-dalàna zay ny ilaitsika amin'izao fotoana zao vity zay atao ty daholo zay mahita ny vadisoana fa hitsanganitsika tsanganitsika hiaro ny zoantsika hiaro ny vatona rotsatsika amin'ny fotoana zay tokony hanaovana an'izany ny tsara anankiray ihany koa tsy maintsy asitsika resaka androany dia manoloana lay ataontsika hoe fiazakazana raha pirenena satria eo ihany koa zany mampisalasala ny vahoaka dia nisy andreny le fanapa-kevitra teny amin'ny anteny mera-pirenena reny zany tamin'ny alalan'ny Ramatoapalina sy ny FFKM io ihany koa zany nisy ny atao hoe fakan-kevitra nataon'ny solontenany Sadaiky zay tonga eto ary milaza fa hoe anaramaso ny fifitianana fanana daholo zany ny olona fa eo ihany koa le antso efa tamin'ny lakamisy zao ny antso ny amin'ny fanatsarana ny processus électoral ny force exécutoire namaly moa ny gouvernement hoe tonga de zay tsy miditra am'izany ka eo am'izay le ataontsika hoe paysage politique zay ihany koa no mahatonga ny olona misalasala ny etsika fotsy tsy miainga ihany zany rehetrarehetra zany par rapport amin'ny paysage politique eto akairezina daholo ny ezaka rehetra andehanantsika makany amin'ny fampandrosoana sy ny tsaratsara kokoa fa misy ny hevitra zay tandrametaka zay hita fa tsy vita tsony ary misy ny hevitra zay eritreretina fa mety mbola misy irika zay ngely izy gasikary efa roa andro sika raha ampito sisany afaka ny miteny farany de vita ny fampelezan-kevitra vita ny resaka fifitianana fa ny amin'ny fandrotsaham-bato amin'izay tsika izao ny mandeha ka izay ny tsy maintsy jerevana azy inona mbola azo atao hiakatra ambonina tabatra rahoviana sangety gaky zara ny resaka tsika amin'ny rahalahy tamin'ny farany teo dia mita aza mandany andro amin'izany fa voavitako ny olona mame ohatranao any amina gasikara nanomboka tamin'ny nanaovana ny adevitra tany amin'ny fiolona tany amin'ny anteny mera dia zao ny zavatra mitranga latsinainy tsy hetsika fotsy talata tsy hetsika amin'ny fotsy larbi tsy nisy hetsika amin'ny fotsy lakamisy tsy nisy hetsika amin'ny fotsy zoma tsy hetsika amin'ny fotsy ka izy amin'ny mahazo tompontsoa amin'izany iza no mahazo tompontsoa amin'izany toejavatra izany tonga ny sadeka dia mita hoe milamina zavatra olona tafirenena milamina io ka inona ty tantarainareo de
tika tsy mieritreritra an'izany ve le candidat miady hoe tika tsy ndraika lalaovin'ny olona fotsiny zany iny izy za dia mahita an'izany tsy fata aloha tsy mitovy angamba fijery politika fa zay aloha ny any constat za tsy manofinofy constat ny hitako ianao anao tolona ianao midiny amin'ny ara-pena nandritra ny herinandro ianao tsy nidiny satria anao nisy nampanay teny hoe ilaminy fa hitsangana ny gouvernemanta hitambarana ho atsanona ny fifidianana ho amboarana ny lalàna dia iny ianao fa nitsoboka io izy izao ka tsotra ny teniko manita anareo folo ireo andana miaraka mifanaraha amin'ny candidat siteny na mirotsaha mihitsy raha maninona moa raha valomanana raha mirotsaka mihitsy koa ny candidat raha valomanana tsy haiko fa raha nanao fifanarahana amin'ny folo izy fa tsy afaka mandehana mifampiresaka amin'ny candidat siteny amin'izay tokony hifampiresahana ahoana ny azahoana mifanamboatra avotony ny firenena avotony ny firenena andao hiaraka tsika menakavy makany amin'ny tsaratsara koa ary ny voalohany amin'izany eny zao dia ny fanetanana ny vahoaka hifidy avy eo indray mahita ny toy eny ifidy miaro ny safidy ihany koa satria tsy miaro ny safidy savy andany andro any atsasakady dia ho avelako firavirain'ny olona fotsiny eo mivadiko gasikara tsy anaiky an'izany zava-dehibe loatra sy ny fakana-porofo ny resanao teo sy ny ohatrany ahoana moa zany le fakanan'le porofo sao de hoe zay tsy nanatra lalàna mantsy dia sao de hoe tsy azo raisina indray ty ohatra avy eo tsy fantatro raha misy torohevitra kely avy aminao dia efa mazava ny teniko za miteny zao fa raha tena misy marina mipofoka tena mitombona ary hita fa tena manodina tanteraka ny tokony ho safidim-bahoaka tsy mila ny ACC zany tsika fa everiko fa olo-kendry daholo ny eto amin'ny firenena rehefa atory ny ankolafy rehetra io zavatra io isokatra ho azy ny varavarana mandeha makany amin'ny fampandrosoana ny farany anisan'ny tsy azontsika hoditsita ihany koa Andriamatoa Alain Andry Amseza dia ny fanambarana izay nataony ny ACC zany tandroany efa nampidirinao kely ihany izy teo fa anisan'ny nomariany mihitsy ny loha hoe tsy emotra ny fifidianana fa ny hoe izay mandray anjara amin'ny fifidianana ihany no afaka mitory ao anatin'le zay nge mahatonga amiteny andao anangana komity mazava ho azy mazava ho azy aiza ho izy moa zao zany le fandraisana anjara zay nge ny teny koa mba tsy manara-dalàna koa le ACC mahatonga mbola avelanao ny sariny avelanao misy olona afaka mifidy azy dikan'izany mandray anjara izy na matorany ampandrina ary izy inona ny idiranao amin'izany ny volay miliary efa lasanao alao zava-tsara ny sao dia misy mihevitra hoe za amin'izany pour anao malao zava-tsara ny volako miliary efa nalainao saroka efa any ka namatory fotsiny ary inona ny olana manisa vaty fotsiny ny asanao dia manamarina azy raha ohatra ka tsy misy ny alatra izao ny ato tsisy idiran'ny ACC amin'izany tsony zay ny mahatonga milaza an'izany zay mahatonga zay mahatonga hoe marina ny candidat amin'ny lavin'izay hoe io ACC io tsy atokisana tsy milamina io na inona ho teneniza na inona ho teneniza io ACC io tompona soa tsy milamina fa tsy izay akory ny tsy andanako mifidy fisay indrindra ny andanako mifidy fa rehefa avy eo mifampitate dia misy miteny hoe ka reny nisy doublon tamin'ny 2018 ianao tsy nety ny adiko ianao lazain'ny communauté tonga avaonao amin'ny lamina io nandeha ianaoko ny fomba fiadany tsy mitovy elako tsiny amin'ny vahoaka malagasy ary teneniko zao zany mba zahoany ny olona manana farisina andeha fitidy efa lazaintsika hoe itsika nitondra ny stratégie anaovana an'io zao ny lalana tokony ele fa tsisy ho tambatambazan'ny olona mitsisy dikany io zany ka ny problème mako so dia tratran'le azo raisina fa tsy mitombina ndray zany ka tsisy tsika efa mazava be nge fa tsy azo ekena ny ACC tsy azo atokisany io ACC io e dia aiza ianao nitaraina zany tsy mitaraina fa hitolona tsy mitovy amin'izay fotoan'izay zany voamakitrizy fotoan'izay dia ho avy tsy fantatro aiza ny amaky fa hitolona amin'izay fotoan'izay satria koa zay fa ny safidim-bahoaka no ahodinao ary nefa tsisy hitondrako azy fa mania etoko any amin'ny FFKM etoko any amin'ny maramily etoko any amin'ny gendarme etoko any ty famonitsika zany nefa io alatra be vava hita maso za mihevitra fa tsy anao an'izay ny malagasy zany hoe tsy mitovy zany niatrika fifidianana dia nahita porofo sy tsy niatrika zany dia efa manao onono tsy mitovy satria ny communauté internationale tsy mainy amin'ny onono izy le misy mandeha mpantratrabola ao zay ny le izy fa tolona tsy maintsy natao reny efa miditra ho any DG mi-temps zao andao hiditra amin'ny DG mi-temps fa
fa miny ianao nefa ny fahisiheno am'izany fotoana zany nefa ny ve satria am'izao ary tsisy miheno zao tsika manao antsoavo zao aloha tsy fantatro hoe mieny ve ny olona fa raha nitako aloha tamin'ny fandarana nataontsika mirahala farany teo 200 000 ny olona nijery eferiko fa zava-dehibe zany menao hoe manaiky hoe zava-dehibe zany zany am'izao zavatra zao 200 000 ary eo vo mijery ko jereko ny TV plus teo mialatsiny amanoana zany tsy misy teo anjao namana TV plus ny olona nijery ny candidat anankiroa zay niresaka tao 1700 ny nijery ny candidat tamin'ny TVM zay tsy tian'olona zay nanao débat 2500 de hitanao am'izany fa mielina ny olona mijery hoe inona ny tranga ahoana ny resaka reto aiza mitiry ny vahoaka nge magnetaeta fa 35 000 no nijery ny Real TV ay mbola nisy an'izay ko jereo zany zay ny tiako tenenina am'izany tika zany mangetaeta le olona tsy mifikitra amin'ny azo boboka izy mangetaeta izy andehanana makany amin'ny fampandrosoana fanatsarana ny fiainany tsirairay avy izay ny tsy maintsy anetana anazy hitony resakitsika mirahalaha zao raha ho tonga any amin'ny manam-panahy zay no eritreretina ary mihevitra ao matoa tonga aly loatra zao aty amin'ny miresaka am'izao lery zao de mba noho izay mihitsy ny mahatonga manao isaka manao an'izany ary eferiko fa tsy maintsy atao zany tena endrika fifidianana io tranga io zany fa tsisy hoe izy telo mirahalahy manao akory politika sy ny salamzany sy reny efa hitany teo ny debako tsy fantatro hoe candidat fatelo le numéro 11 satria izy tsy de tena nanakina loatra ary tsy de tena nanoana loatra fa de teo anelanelany teo izy nefa izy koa candidat tsy hitako loatra sy hevony zay koa nefa tsy mampona makany izy raha teo koa vazaha zay tsy mila vazaha aloha zava-resaka na ara-dalàna io na ara-politika io tsy mila vazaha zay katsikara fa vita ny fanjanahantany farany ny fiatsonao ny olona ifidy anefa fa ny ve tsy midika ho famadihana ny tolona tompoko satria anisan'ny resaka nalazy zany hoe io alaindry am'seza sy ny famadihana ny tolona taiza tao anatin'izany rehetrarehetra zany ary mbola misy tolona navadika alaindry am'seza makany amin'ny zay manaraka ny tombontsom-bahoaka sy ny tanindrazana ihany ny olona miteny an'izany de olona manohan'olona sakitsy manohan'olona zao diso tamin'ny 2009 zany hidina teny ny olona niverina roa taonako efa tany Afrique du Sud tsisy nasanitsangana teo aloha raha izany teny akatsy ao ny tolona foana ny fitolomako teny nge ny tombontsom-pianatry ny tombontsom-bahoaka ohatrany nalaza be to zao hoe 69 millions sa inona tsy de misy mihitsy reny olona talany miteny an'izany misy olona milaza fa izy mihitsy ny sponsor olona ny angilam-bato any ary izy mihitsy ny nanao ny tolona tamin'ny 2009 nefa naniorony ara mbola tsy hitanao teo ao daholo nge ny sarany olona rehetra ary nareo mpanao gazety manana an'izany izy adolony tamin'ny 2009 ny teo fa mbola tsy rangasany nandeha ny tolona teny amin'ny université lazainy fa izany tena nanao an'izany tolona 91 lazainy fa izany tena nanao an'izany ozaka hoe rangaty sao de tokony andeha jery dokotera renao ka tokony mandeha mijery dokotera fa manofinofy atandro any alavitra any mialatsiny am'teny an'izany tsy hanona anaran'olo eto alao izy tsara tena amin'ny zavatra ataony fa tsisy atahorana mihitsy am'izany fa zava-mariny zany teneniko zany zay nge daholo zany gasikara ary atao anosorana potika anosorapotaka tanao ary le olona rehefa miteny tsotra lazaiko amin'ny olona rehetra zay menao atsika ozy ny olo-dehibe anankiray zay taiko fa lasa korazana Andriamanto pastera rehefa miresaka izy Andriamandato fantany fa ny zavatra tenenina tsotsara tody izy nareo nge rehefa zao mba teneniko anareo hoe ny teniko arina fa aza ny tenako zay ny demokrasia ka olona manompanompa olona any amin'ny Facebook zany traité olona minable traître zao zany olona tsy mendrika ny horesahana koa raha ny tena marina satria tsy manaraka ny lalàna ny demokrasia nefa milaza miady ho an'ny fametrahana ny demokrasia eto Madagasikara iny ary amarana ny fandarana satsika amarana satsy zay ny lanitsika ampatsiahy hoe mbola miveriny ty rapitso maraina satria rapitso maraina rapitso atoandro sy après midi mbola satria valindala tsika zao amin'ny 20 ora sy sasany mahery 10 minitra zany afaka 30 minitra de isasaka ny alina Andriamanto alay andry am'seza tika any anao hitondra fitina kely satria anisan'ny noresahanao teo ny makasika ny débat fa eo ihany koa zany ny vote sanction ny tokony andehanana mifidy ary afahana manala ny fitondrana ratsoela hoe ianao de tsy misy afatsy ny fifidianana ny candidat cité ny larana fahatelo amby folo no mety ho fito an'izay resadresaka tsika sy afatrafatra tompoka fa mitinana de zay lazaiko zao
mety andeha makany amin'ny didijato ntsika raha tsy mitandrina. Io tsy misy hoe iandry Ratjoelina, tsy misy hoe alako bika tsy tiako tare, fa le zava-misy mihitsy mahatonga any amin'ny didijatona, fa tsy hoe ny olona mamorona didijatona amin'izao fotsiny. Le zava-misy tsy hitako mihitsy zany olona afaka hitondra ny Madagasikara zany ka hiady amin'ny Antananarivo isan'andro eto. Dikan'izany tsy maintsy zay ny hitetavana vahaolana. Lalana mandeha makany amin'ny tsaratsara koa, tsy atongavana amin'izany dia ny fifidianana aloha analana an'izay olona manao fahadisoana tokony ho saziana. Zay ny lalana voalohany. Tsy vidy zay tsika vao miditra any amin'ny lalana faharoa. Ary amin'ny farany zay mety hitranga dia mifanirena an'izay fanjakana mitrangany ao mba hampiatrany ka amin'ny demokrasia eto Madagasikara. Zay mantsy ny tena tanjona. Ny tanjonay mahatonga ny miezaka ohatr'izany manentana ny vahoaka mafy dia ny hoe tsy maintsy ataony fanarenana Madagasikara sy ny fanorenana ny votony. Na iny kitona, na iny kiantra, fa tsy mendrika an'izao fiainana izay maloto, feno fahantrana, feno abibiana zao ny vahoaka malagasy. Ny matoa Alain Andriamasesa, mankasitraka anao tena mbola isorako ianao satria niara-mijery débat tsika dia mbola niaritra hatramin'ny alina aty tena fitiavana ny tanindrazana sy ny fireneny zany misotro indrindra tompoko nanaky nasain'ny fandarana tamin'ity alina ity. Sitraka ny Real TV ary manantena fa mbola isy maromaro toy izao dia ary mety tsika mihitsy ny anao ny débat manaraka eto tsaratsara koa ny débat ka dia mametraka ny tafandrimandro ny vahoaka malagasy rehetra aloha zany androandro alina dia ho tsara mifo an'izay mijery maraina sy mijery amin'ny hariva. Sotra tompoko. Mankasitraka indrindra tompoko. Ianao any tokantrano ihany koa isorako manokana mbola niara-toro taminay tamin'ity alina ity mirary torimaso mamy ho antsika rehetra mametraka ny manapitafa manaraka indray tompoko lasy tompoko avy. Veloma tompoko.